avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Misy 12 ireo olona notazomam-ponja vonjamaika noho ny fikasana ifofony hain'ny filoham-panjakana. Ontony mpampanola lany eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany androany. Fifanarahana findramam-bola miisa 13 izay mampibabotrosa manodidina ny 4 miliara ariary ihany koa no nataon'ny fitondrana Rajoelina Antonina 2023. Araka ny tatitry ny foibe mpitondrana Kabeny tahirim-bolam-panjakana ny volana Martsa. Trosa izay tsy fantatra ny nampiasana azy ka antony fahantrana misy amin'izao fotoana un cercle de réflexion des élites. Miamafy isan'andro ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina ka manao antsoavo amin'ny fandridran'izany sy fitadiavam-baolana amin'ny mpampiasa lalana. Tsy natao fahatsiarovana mahazatra fotsiny ihany ny herinandro masina fa maneho ny hasarobidy ny fitiavan'Andriamanitra. Zava-dehibe ho an'ny kristianina araka izany ty herinandro masina hitsenana ny fetin'ny Paska ity. Anovelany nanainga omaly ariva atao Florida ny sambon-danitra Orion Naza anatin'ny mission Artemis 2. Io ny sidina voalohany miazo ny volana ahitana astronaute miisa 4 ao anatiny, ny Antsipriandreo. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampanalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba ato amin'ny kilasy tongovavy manasano ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Misy 12 ireo olona notazomina mamponja vonjamaika noho ny fikasana ifofony hainy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Ontony mpampanola lany eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo androany. 13 izy ireo no niakatra fitsarana ny talata lasa teo ary mbola misy ihany koa ireo olona karohina ankehitriny. Kabailo no mitatitra ny Antsiprian'izay. Nahiditra amponja vonjamaika ny 12 tamin'ireo olona 13 niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo ny talata 13 Martsa lasa teo noho ny fikasana ifofony hainy filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny kasa ihany koa ny ketrika ny fanonganam-panjakana. Nisy ny fisavana ny tranon'izy ireo ka nahitana vola sy fitaovam-piadiana raha ny voalaza ny tony mpampanola lany misy manamboninahitra ireo olona ireo. Anisan'ny nikonkonina sy nanao ny fandaminana rehetra tamin'izany fanatanterahana ny eloka bevava izany ny colonel Patrick Rakotomamonjy. Izany dia tamin'ny alalan'ny fikasana ifofo ny hain'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tao anatin'ny fanadihadiana no nahitana ireo fifampiresahana izay nifanaovan'ireo voapanga tamin'ny alalan'ny someso sy tamin'ny alalan'ny afatra miafina tany anatin'ny WhatsApp. Nandritra izany ihany koa no nanaovan'ireo voapanga sasany fiekekeloka fa ny vola 20 miliara ariary izay hita tao anatin'ny kontin'izy ireo no hoentina ampiasaina anatanterahana izany eloka bevava izany. Tsara ny manamarika fa nisy ireo manamboninahitra izay anisan'ny voarohirohy tamin'ity raharaha ity ary ao anatin'izany ny jeneraly iray izay efa nidina an-dalambe ka naneho ny fahavononany hanao fanonganam-panjakana. Fikasana ifofo ny hain'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, fidirana anatin'ny fikambananjiolahy, fiazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary firaisana tsikombakomba izay samy voatondry sy faiziny ny fehezan-dalàna famaizana no anenjehana ireo voapanga rehetra ireo. 12 amin'ireo voapanga ireo no nampidirina ponja mandra-pahatonga ny fitaom-pitsarana azy ireo. Misy ireo izay mbola karoana ka efa namoahan'ny mpitsara mpanao famitorana didy mampisambotra.
manimba ny firenena ka tokony hovaina ny toetsaina mihevitra fanenjehina politika na vokatry ny tsy fitovian-kevitra no mahatonga olona iray ampanantsona eny amin'ny mpitandro ny filaminana na ny Bianco hoy Rivo Rakotovao. Ny atao hoe tany-tandalàna hoy izy tsy misy ambonin'ny lalàna na sivily na miaramila ka rehefa mampiahiahy anokafana fanadahadiana izany anefa tsy midika fa tsy maintsy homeloka ny olona iray rehefa anokafana fanadahadiana ahiahy tsy havanana ka miroso amin'ny fanadahadiana tokony ataony ny tompony andraikitra. Ndrehetrarehetra dia mipetraka ambany lalàna ka na manam-boninahitra ianao na dokera na mpampianatra ianao na inona ianao dia mipetraka anatin'izay ambany lalàna izay ary ny olona mampianatra azy dia tokony hampiatra ny lalàna ihany koa. Tsy tokony isy zany ary tsy manimba ny firenentsika raha eritretin'ny olona fa tsy fitoviana hevitra ara-politika no ataoko hoe anasokafana fanadihadiana. Zay mampafanjakana tandalàntsika dia davintsika anatin'ny fanovana io. Dia alohantsika hanao an'izay satria izay ny fanerena voalohany mba hipetrahany rehetrarehetra ambany lalàna ka tsy ahatonga intsony ny firenentsika raha pitso rafaka pitso iova zay mpitondra dia rehefa mpitondra dia manao ny tsy ara-dalàna. Dia amiko zany tsy mampaninina mety misy namana akaiky reny fa ozy alao zany mandeha amin'izay tsika. Rehefa voantso ianao manelingelina iny mety mamenatra anao iny hoe natsona iny amin'ny Bianco ianao fa manadio anao ihany koa iny rehefa ohatra olona nanao ny zavatra manara-dalàna ianao. Amin'ny mahatany-tandalàna tokony ho tohizana izao fanehoana mangarahara momba ny tohiny raharaha fanadahadiana ataony tompony andraikitra amin'ireo olona anokafan'ny fanadahadiana ireo. Amin'izay fotoana tsy hisy intsony ny ahiahy ka hiteraka famohana vaovao tsy marina sy tombatombana eny amin'ny tambajotra tseratsera samihafa ho hiatrany ny fanehoan-kevitra voaray. Norobaina sy nambabena trosa miavosa ny firenena sy ny vahoaka malagasy raha nitatitra samihafa mivoaka ho antaona 520. Ankoatra ilay vola mandidina ny 4 miliara ariary izay natsikafo ny fitsarana momba ny kaonty. Nisy fanarahana findramam-bola ivelany miisa 13 ihany koa izay mitetina 4 miliara eo ihany koa nataon'ny fanjakana teo aloha ny taona 520. Raha nitatitra izay nataony foibe mpitondrana hakabeny tahirim-bola mpanjakana ny volana Martsa lasa teo. Trosy izay tsy nandeha tany amin'ny laharam-pahamehana ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fampiasana azy ka antony ahafantrana lalina ihany koa amin'izao fotoana izao cercle de réflexion des élites de Madagascar. Ndao rahantsika ny Antsiprian zay. Tamin'ny fomba rehetra no nandrobany Andry Rajoelina sy ireo mpiray petsapetsa azy any Madagasikara sy ny harem-pirenena nandritra ny 12 taona hoy ny cercle de réflexion des élites. Tao anatin'ny 5 taona farany tsy takona nafinina intsony ny fitrohana ny harem-pirenena sy ny fanodikodinana ny vola ampanjakana ka ireny natsikafo ny fitsarana momba ny kaonty ireny ny ampahany. Raha voaresaka hatrany ny volamena milanja 4 taona voondrana antsokosoko ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020 izay mitentina 2 miliara ariary eo raha nikady tsotra sy ilay 4 miliara ariary nanjavona ny taona 2020 manome ny vola sy ny areny norbainy hatrany amin'ny 2 miliara ariary ny trosa miavosa nataony fitondrana Rajoelina ny taona 2020. Trosa avy amina fifanarahana findramam-bola miisa 13 manodidina ny 700 tapitrisa dolara izany hoe manodidina ny 4 miliara ariary ihany koa araka ny tatitry ny foibe mpitondrana ankapobeny tahirim-bola ampanjakana ny volana Martsa. Trosa izay tsy nandeha tany amin'ny laharam-pahamehana ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fampiasana azy ka antony fahantrana lalina. Raha tena izy ane ity Madagasikara ity tsy mila vola be tsy tokony firoana amin'ny fampandrosoana azy ary izay efa ny teny ombeny hoe afaka manomboka sy kelikely tsika amin'izay zavatra misy ananatsika eto toerana. Ny vokatra izay vokarintsika eto dia ho ilain'izao tontolo izao ka raha nisy apahany amin'ireny vola rehetrarehetra ny trosaina reny anke nakany amin'ny secteur primaire dia Madagasikara tsy ho boka trosa mandady amina trosa ohatran'izao ka izay le anisany antom-pisinay zany ny joroanay ny atsonay ny hery rehetra ny avaram-pianarana rehetra mba hijery akaiky ny firenena lasa mahatra fa teranovana ka dia efa fotoana ny angambany izao satria izay nanisan'ny tolomana tompoko. Isan'ny nandroba ny firenena sy nampibabitrosa ny vahoaka malagasy sy ny taranaka aneoriana ny fitondrana Rajoelina hoy ny cercle de réflexion des élites. Raha io tatitra nataony foibe mpitondrana ankapobeny terim-bola ampanjakana io hatrany
tafiakatra 7.3 miliara dolara izany hoe mahery ny 3.3 miliara ariary ny trosan'ny Madagasikara ny faran'ny taona 2024. Ankoatra ny fitakiana ny tatitry mangarahara momba ny fampiasana ny trosa izay ho aloha amin'ny volam-bahoaka, manamafy ny fanenjaina ny tombon'antoka tamin'ny fanodikodinana ny volam-bahoaka sy ny arem-pirenena ary ny amerena ny vola eto an-tanindrazana ny cercle de réflexion des élites. Efa niteny foana hoe tsy ianao zao ny azazo ange problème Madagasikara fa le décideur politique mihitsy problème Madagasikara namotika an'ity firenena ity ka araba soa araba tsara hoe raha tonga ireo vody ireo fa ny antony zany dia hoe tsy maintsy zany hoe mitsangana daholo zany tsika vahoaka malagasy mitaky an'ireo tsy misy atakandro ary tsy misy fepetra indrindra fa volamena azo atao ange mankany Dubai raha mankany amin'ny aéroport fotsiny ianareo itsika dia mangataka ao amin'ny paf ny identitén'ny olona mivezivezy ao dia hitao ange zany ary azo atao ihany koa mifampiraharaha amin'ny fanjakana tany Dubai. Efa teto ange fandresantsika daholo zany tonga teto ny polisy tany Dubai tamin'ny andro tetezamita fa napetraka tany amin'ny ibisy dia narefanody fa azo atao mihitsy manao fikarohana an'izany havanana an'izany io premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'izao fotoan'izao io alefaso rangala izy. Ao anatin'izao fanavaozana izao, isan'ny andrasan'ny rehetra amin'ny fitondram-panjakana ny fampanjakana ny mangarahara sy ny tanitandalana amin'ireo raharaha ireo ka tsy ho tompotrany miony intsony ny vahoaka malagasy. Ny filohampanjakana izay tsy ahiviny ny 12 marsa lasa teo nandritra ny fanolorana ireo mpikamba ny gouvernemanta fa nanome 12 andro ny inspection générale de l'État hanao fitsirihana bebe kokoa hirosony ny raharaha amin'ny dingana lalina kokoa. Faniditra tamin'ny hetsika fahatelo fandraisana ny hevitra mpisihatra politika ny teo anivo ny vondrona Pandra Nandroany. Ity hetsika ity izay karazana faka-kevitra ho an'ny antoko sy mpanao politika hirosona amin'ny fanatsarana fomba fanaovana politika eto Madagasikara sy ny fitondrana ny firenena amin'ny ankabeny. Fananganana ny dina-pirenena ifezana ny rehetra indray no isan'ny hevitra songadina tamin'ity androan'ity. Gabain loatra. Amin'izao fotoana ny fanavaozana sy fanaovana fakan-kevitra isaky ny sehatra misy eto amin'ny firenena izao, maniry ny isiany dinina amin'ny pirenena ny eo anivo ny vondrona ampandrana, sata vaovao ifehezana ny mpiray-tanindrazana sy iadina amin'ireo endrika fanaovana ny ampahimamba ny arem-pirenena sy ny fanagejana ny firenena amin'ny ankapobeny no tanjona amin'izany ho izy ireo. Ankoatr'izay, natao amantarana ny mahizy azy ny firenena ihany koa ilay sata vaovao. Telo ny satan'ny firenena malagasy ny saina, ny hira-pirenena sy ny targetra. Izahay ato mivondrona ampandrana zany dia manosika ny antoko politika ny mpisehatra sy ny vahoaka iray manontolo heritreritra ny atao hoe sata faefatra iarahana mametraka ary io sata faefatra io dia tsy azo hovaivana ohatry ny targetra fa zay mamadika an'io dia mamadika tanindrazana ka zay manao tsinitsinina ny tempoka atao anatin'io dina-pirenena sy fifanekena fehizoro io dia itsika vahoaka ny rehetrarehetra na ny mpisehatra amin'ny antoko na ny mpandraharaha na ny mpampianatra na ny tanora na ny miaramila na niziziza dia afaka manana fijery anankiray ny malagasy rehetrarehetra izay no ahafahantsika miady amin'ny atao hoe capture d'état. Isan'ny adidy goavana miandrentsika voalohany amin'izao fotoana izao ny fanovana ny toe-tsaina ary ampinga lehibe ahatongavana amin'ny tanjona matimatesany rehetra izany tsy ho tanteraka nefa izany raha mbola manjaka ny fizarazarana eto amintsika antony ny antsony vondrona ampandrana ny firaisan-kina ny antoko sy ny mpanao politika. Io kanefa tsy vitan'olona irery, tsy vitana irery io fa irahany rehetra miaraka sy misala io fa raha ohatsika ka miainga amin'ny zavatra kely fa ny rehetra miaraka dia havita zavatra lehibe fa ny fandanana amin'ny tsitokatokana na hevitra faran'izay lehibe ary dia zava-poana foana teto amin'ny firenena ka ny tena hevitra izany ny tiana hiatongavana androany dia mba iraisan'ny mpanao politika rehetra hevitra aloha le hevitra ny zava-dehibe eo ambonina latabatra iray amin'ny sehatra iray mba ahafahantsika mandroso aingana ny amin'ny fanatanterahana indrindra izany refondation sy ny fanatanterahana izay ho lalam-panorenana sy fomba mety hitondrasana ny firenena oriana kely ka ao anatin'ny dingana mihitsy tiako zao manaraka zany dia ny fanaparitahana ny hevitra. Lesoka teto amintsika hatramin'izay raha ny fanazavana voaray ny fisian'olona na vondron'olona sokajiny mpitondra ho hery ahafahany mampandeha ny fiainan'ny pirenena ka omena tombon-dahiny manokana izy na amin'ny lafiny ara-toekarena na ara-politika sy ny fandraisana fanapahan-kevitra stratégique. Fotoana izao anovana famindra
ary tsy mendrika any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy 3 tapitrisa intsony izany. Antony ikarakarany ity vondrona ity hetsika fampivondronana sy fampandraisana anjara ny antoko politika matetika. Izy ireo izay niroso tamin'ny hetsika 17 ka nanasana ireo mpisehatra politika sy ny ara-toekarena ary ny ara-piarahamonina. Hetsika natao amakafakana sy androsoana vahaolana manoloana ireo olana isan-karazany eto amin'ny firenena. Ao anatin'izay fanovana fomba famindra tokony ho tazana manomboka izao izay, tokony amin'izao fitondrana fanavaozan'izao ihany koa no hitarafana fanajana ny fisaraha-pahefanana eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka. Avoaka ireny ny ampamoaka samy hafa izay mahavoatontonona ny eo anivony fahefana mpanatanteraka sy ny avy amin'ny fahefana mpanao lalàna, izay tokony hanoka fanafanadiadiana ary hanaporofona ny fisiany izay tany-tandalàna eto amin'ny firenena izay honina saina. Nangingina indray na mpamoaka tato ato, na izany ireo ampamoaka efa nivoaka hitam-poko itam-pirenena, tsy tokony havela mandalo fotsiny fa hanoka fanafanadiadiana ary tojoina hatramin'ny farany hoy ny solombavam-bahoaka. Voasedry izao ny fitondrana fanavaozana amin'ny fisiany ny fisaraha-pahefanana tsy raha avy amin'ireny ampamoaka ireny izay mahavoatontonona minisitra amperinasa, izany hoe avy amin'ny fahefana mpanatanteraka fa na enoana anarana ihany koa avy amin'ny fahefana mpanao lalàna. Misy filohan'androm-panjakana tena ataoko hoe tratran'ny fanenjehana amin'izao. Misy ministra ihany koa. Eo angambany ataoko hoe tokony asiana ny séparation des pouvoirs na fisaraham-pahefana dia tokony fotoana amin'izay zany zao anehona ny fahaleovantena ny fisarana fa sy iandro vao baiko lava zay vao handeha mahisy. Fa rehefa tena maleo tegna ny fisarana dia za mino hoe rehefa tena raiso ny apetrao ny fahaleovantena ny fisarana, apetrao tena ataony PRRM politika ngeza be eto Madagasikara zany zay idirasika mamerina ansika any amin'ilay tena atao hoe tany-tandalàna ka na iza olona meloka dia aleo meloka izy. Aleo zany anokafana fanadiadiana aby regny ankamoaka rehetra regny fa lasa ohatrany hoe colonel Patrick no eversika fa adaladala nefa omaly izy héros. Dia aleo zany sika mba mahisy am'izay mba objectif am'izay zany sika eto amin'ity firenena ty fa sy hoe rehefa rayanina no miteny dia feomborondolo fa rehefa ranona no miteny dia feomboromanga. Dia aleo zany sika tena manokatra fanadiadiana iombonana mahisy net clair. Misy ireo manenjika manaratsy sy manakina izao fitondrana mijoro ankehitriny izao. Tsy tokony ho lany andro amaly ireny amin'ny tambazotra tserasera sy amin'ny ainao manjery samy hafa ny eo anivony ny fanjakana, fa tokony hanaporofo amin'ny alalan'ny asa hoy ny mpanara-baovao. Lesoka tamin'ny fitondrana teo aloha ny fandaniana fotoana tamin'ny famonoana afo etseroa ka tokony ahayakalesona ny mpitondra ankehitriny. Rehefa misy ny asa sy ny vokatra mivaingana, miena ho azy ireo mpanaratsy sy mpanakina ary mitombo ireo mankasitraka. Asa ny fitondram-panjakana andrasan'ny malagasy ankehitriny ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, ny fanatsarana ny fari-piainana, ny famoronana asa, ny fandripahalemana ary ny fampiarana ny tany-tandalàna. Raha ireo no ahazoana vokatra mivaingana sy azo tsapahitanana, efa dingana lehibe mamaly ny fitakiana teny an-kianja. Ireny fanadiadiana samy hafa ireny no ahitana fa mafana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao fa mamay ihany koa fitohanan'ny fifamoivoizana raha ny eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Saika isan'andro mihamafy izay fitohanan'ny fifamoivoizana izay, alany vola sy fotoana mpandehanana ny rehetra hatramin'ny mpandeha tongotra, mpampiasa lalana tsy ankanavaka izay manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany hijery vahaolana eo anatrihan'izay. Andao arahantsika ny fanadiadiana. Tsy mifidy orintsony fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana. Vokatra izany, tara-vidirana sy alipodiana ny ankamaroan'ireo mpiasa, na ireo mifidy mandeha fiara sy bus, na ireo misafidy ny hitaingina moto, bisikileta, mandeha tongotra sy ny maro hafa. Ankoatra ny fotoana lany, mitombo ihany koa ny vola lany amin'ny solika raha ny fitarainan'ireo mpamily sy mpampiasa lalana nanovana fanadiadiana. Andehoana fasankarana zahay fa le embouteillage tena somary miraikitrakitra, tena miraikitra. Fahitana anazy moa zany eo ihany koa le lalana kilavadavaka sy le fitohanana somary matetitetika. Mafy dia mafy ny embouteillage ary tena tsy afa-manoatra ny tena fa tsy matsiatsiany ty. Efa avy any Avato zay izao
efa 1 heure de temps zay mbola eto rehefa nihiditra fotsiny ato amin'ny 67 amin'ny parking zay io fa efa 1 heure mahery zay dépense voalohany indrindra amin'ny gasoil ny fatarano amin'ny asa zany ahotahola zany. Misy ihany koa ireo voatery mandeha tongotra no ny fatarana mety ateraka izay fitohanany fifamoivozana izay. Tara amin'ny sazo io tamin'ny valiny ala tany Ambohitrimanjaka zao ny zava-misy sy manenjika fotoana ry Anosy manenjika fotoana ry Anosy amin'ny sivy dia tsy maintsy mandeha tongotra efa folo latsaka dia iainana zava-misy aloha tsy afaka manao ninina. Ho an'ny lalam-baovao ankasina manokana, isany mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivozana eny an-toerana ilay lavaka be eo amin'ny rond-point Madinox izay tsy mety vita hatramin'izao. Tery ny lalana manampitrotraka ihany koa ilay rotsakora natao anatin'ny andro vitsy, hany ka maro amin'ireo kodiaran-droa no tsy maintsy miakatra ambony trottoir raha ny hita eny an-toerana. Tokony anjaisana fipetra sy ira mba ka vato kely raika meo ve nataon'ny commune ny tsy lama fa isaky ny voa foana ny orana dia ohatsy zao foana fitohanan'ny embouteillage-tsika eto. Raha fa tena maika ilay client dia tsy maintsy mba respectenao ilay client za miditra amin'izao dia izay mahatonga an'ilay miakatra trottoir na ohatsy. Maloana ny fitohanan'ny fifamoivozana izay ateraka ilay fanamboarana fadin-drano eny Anosy, Mahamasina sy ny manodidina kosa indray, efa misy ny fandaminana ataony avy eo anivon'ny polisy-pirenena amin'izao fotoana ho fanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivozana eny an-toerana. Isan'izany ny fanatanterahana ny deux voies de même sens raha ny fanazavana. Raha hitantsika ilay fanatanterahana an'ilay deux voies de même sens na roa indray miataona dia teo iny dia ho fanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivozana na ny avy any Antaninarenina, na ny avy any Ambohijatovo, na ny avy any Ambanidia. Tsara ho fantatritsika ihany fa io voie anankiray io sisa zany mialimenté na ny mampandeha ny fiara rehetra na avy any Ambanidia na avy any amin'ny secteur na Arasalama iny, na ny avy any Analakely, na ny avy any Ambohijatovo, na ny avy any Mahamasina ka hiazo any hôpitaly. Dia ty lalana ray ty sisa no mamelona n'izay faritra maromaro zay, dia izay no mety mampiteraka ny fitohanan'ny fifamoivozana eto amin'ny toerana ity ankehitriny. Hatreto mbola misy foana ny fivoriana matetika. Ankoatra ireo antony voalaza etsy ambony, isany miteraka ny fitohanan'ny fifamoivozana eto Antananarivo sy ny manodidina ny tsy firindran'ny fifamoivozana araka ny tokony ho izy. Ka boraraka ny fitaterana eto an-drenivohitra, tsy mifidy ora, tsy misy fitsipika intsony ihany koa, samy mifanaretsaka kalalana eto an-toerana avokoa amin'izay fotoana mampety azy na ny fiara madinika, na ny fiara vaventy, na ny sarety sy ireo fitaovam-pitaterana maro samihafa. Fa mihoatra amin'ny 7 arivo ireo olona vita vaksiny miady amin'ny valinaretina mpox amin'izao fotoana izao, nandritra ny 2 volana nahatongava ny fatra voalohany araka ny tarehimarika voaray amin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Voafeny aretina Ravoatsabo ara-potoana na eo aza nitranga fahafatesana vaovao ray. An'izao tany Ambanja ny Alahady lasa teo ny tompon'andraikitra. Azo tran'olona manodidina ny 3 alina sy 2 hetsy sy ny vaksiny izay mbola anitanana ny rehetra ihany koa, indrindra ireo amin'ny fampikasoka amin'ny marary sy ny marefo hisitrak'izay vaksiny izay. Ndao rahantsika ny Antsipriany. Olona misy 4 hatreto no namony ainy no nivalana aretina mpox ananiny Indra-Drazako taoriany tranga iray vaovao voamarina tany Ambanja ny fiandohan'ny herinandro teo. Manodidina ny 720 sy 700 ny tranga voamarina hatramin'ny omaly tamin'ny tranga hita izay mitotaly manodidina ny 900. Manodidina ny 900 ireo sitrana hatreto raha ny fampitambavao ofisialy. Atao anatin'izay 2 volana nahatongava ny fatra voalohany amin'ny vaksiny miady amin'ny ity valana aretina ity izay. Mihoatra ny 7 arivo ireo olona efa vita vaksiny hatramin'ny alatsinainy teo. Ny vaksiny 3 alina isa araky ny fatra voaray izay azo sitrahany olona manodidina ny 3 alina sy 2 hetsy ary mitohy manerana nosy ny fampisitrahana izany. Tsy misy tokony hampanainy mikasika ny vaksiny amin'ny mpox ho ny fanazavan'ny mpitondra teny ny ministera. Any hoe fa vita sedra izy io fa vaksiny tena azo antoka io moa zany safidina dia tokony tsy hampisy ahiahy mihitsy ny tenako zao fa vita vaksiny mpiasa ny fahasalamana maro vita vaksiny ilay izy zany hoe tsisy fanaovana kobainy zanaka malagasy zany mihitsy satria efa toerana maro eran-tany nanaovana io vaksiny io. Vaksiny mandaitra tsara ary
ataontsika hoe tsara ny tolérance zay moa zany ny avatra atao rehefa fikarohana momba ny vaccine hoe mandaitra tsara ve ary zakany olona tsara. Ny effet secondaire mety misy kely foana fa ny dikany effet secondaire koa dia hoe surtout hoe manavy na mivonto dikan'izay matetika hoe mandaitra tsara le vaccine atao. Ny eto amintsika moa zany tsara mampatsiahy fa le hoe vaccination ciblée ny atao satria le vaccine vitsy. Raha mikasika ny fahafatesana iray voamarina tany Ambanja sokajiana olona marefo ilaina mony eny ary tara vao nentina namonjy toeram-pitsabony ho hiatrany ny fanazavana. Azo fehezina ny valanaretina mpox raha toa ka voatsabo aingana sy ara-dalàna. Mbola anentanana ny rehetra araka izany ny fanaovam-baksiny, fanohizana ny fepetra fiarovana ary ny fanatonana mpitsabo avy hatrany raha misy ny tranga mampiayay. Efa olon-dehibe sy roa izay fa indrindra koa somary tara vao tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana dia rehefa tara dia mety misy ny complication. Azo fehezina tsara ka tena misy tokoa le aretina fa tsy akoatra zavatra foronina araka ny foizina any amin'ny ataontsika hoe réseaux sociaux any dia tokony tandrina tokoa zany tsika rehetra, tokony hanamafy ny fepetra sakana. Dia amin'izao fety izao dia mila mitandrina tsika, tsy dia hoe mitangorongorona be loatra zany azadino ny fanasana tanana, indrindra mila tandremana tsara ny ataontsika hoe fitondran-tena amin'ny firaisana ara-nofo satria ny firaisana ara-nofo koa dia mamindra be ny ity aretina ity. Lahara-pahamehana tokony ho raisina ny tanana amin'ity vaksiny ity ireo olona voamarina fa nifandray na ny fanerasera mivantana tamin'ny marary ny mpox na ina ho mitondra ny aretina. Ankoatr'izay ireo mpiasa ny fahasalamana miasa ny fotony izay mifandray mivantana amin'ny marary ny mpox, ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH, ireo mpiasa amin'ny sehatra ahitana fifandraisana akaiky sy mivantana amin'ny olona maro araka ny toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra. Ratsahivina trany manana toeram-pandraisana marary miisa 5 ny faritra Analamanga, ny CHRD Itosy, ny CHRD Bongotsara, ny CHRD Anosy Avaratra sy CHU Anosy Ala ary ny CHU Andotapenaka. Misy ihany koa manerana faritra manatona mpitsabo fadina ihany koa ny manao dokotera tena. Izay ihany koa no entintsika misento vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vavao misongadina mbola hoentina aminao. Santionan'izay ny resaka herinandro masina, manahoana ny toe-tsaina sy ny toe-po entina miatrik'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsipriany. Aiza misaraka amin'ny ary. Une occasion à ne pas rater dans tous les magasins Cosmos du 23 mars au 19 avril. Des remises allant jusqu'à 40% sur certains produits. En plus, bénéficiez d'une facilité de paiement jusqu'à 30 mois avec la vente à crédit Mirage uniquement chez Cosmos. Qu'attendez-vous pour aller chez Cosmos du 23 mars au 19 avril et profitez de remises allant jusqu'à 40% sur certains articles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Mampiasa levure matianina ho an'ny sakafonao. Ce jeudi 9 avril, grande ouverture de Cosmos Andrifanamboujanahary, ancien bâtiment Cubeta à côté des Jovena. Du 9 au 11 avril, profitez de remises spéciales allant jusqu'à 50% sur certains articles tels que électroménager, téléviseurs, meubles, déco, motos, scooters. Découvrez notre showroom spécial 2 roues et 3 roues avec de grandes marques telles que 5i, Shodan, Atulric, Tao Motors, Sim. Ne ratez pas la promo spéciale ouverture du 9 au 11 avril avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains articles. Uniquement au nouveau magasin Cosmos Andrifanamboujanahary, ancien bâtiment Cubeta à côté de Jovena. Cosmos, votre partenaire de confiance. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, fatenga réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait marisa karazani. A gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna.
Zay mila fotoana bobaka kokoa ikifena net. Zao dia zao hely hohanina 1 giga no mety aminao. 1 giga dia zao 500 mega mandritra ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 oraly hatramin'ny 9 ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Oh, oh. Yes. Mamenina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy natao fahatsiarovana mahazatra fotsiny ihany ny herinandro masina fa maneho ny hasarobidy ny fitiavan'Andriamanitra zava-dehibe ho an'ny kristianina araka izany ity herinandro masina hitsenana ny fetin'ny Pasika ny alahady ho avy izao ity andorantsika ny antsiprian'izay tanteriny tojondrina tahiry. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny herinandro masina. Mankalaza ny alakamisy masina ny mpino kristianina androany. Manana ny mampiavaka azy ny alakamisy masina amin'ireo andro rehetra mandrafitra ny herinandro masina. Ny namorona ny Jesosy Kristy ny fanasany ny tompo. Fahatsiarovana sy fankalazana amin'ny tanterana ao anatin'ny herinandro masina. Mampafantatra sy mampatsiahy antsika kristianina ankehitriny ary mampiaina antsika ihany koa ny tantaran'ny famonjena mialohan'ny nahatongavan'ny Pasika izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Raha miresaka ny herinandro masina sika indrindra ny lakamisy masina sy zoma masina dia milaza ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao zany. Ny fitiavan'Andriamanitra izay nahafohy ny ainy hamonjy n'izao tontolo izao. Zava-dehibe mihitsy satria eo zany ny fiangonana no mandiny tena aloha anankiray. Fa ny lakamisy masina koa dia tena fiarahany miombona amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fanasan'ny tompo. Ho santatry ny fiarahan'ny miombona amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay. Toy izay ihany koa ny zoma masina. Mahatsiaro io fotoam-be io ny kristianina. Mampatsiahy fa zoma masina aloha vao Pasika. Entina ilazana fa tsy tonga ho azy ny Pasika izay hankalazana ny itsanganan'i Jesosy Kristy ho velona. Fototry ny finoana kristianina fa nisy dingana maro tsy maintsy lalovana ao ambadika izany rehetra izany ny fitiavana. Tena tsy hoe fahatserovana fotsiny fa tena fiainana mihitsy. An'izany hoe fiainam-pitiavana izany nahafohy ny aino an'izao tontolo izao Andriamanitra mba hamonjena an'izao tontolo izao dia isika koa mila mianatra an'izany mba hahafohy ny aintsika ho an'ny mpiray tanindrazana amintsika, ho an'ny namantsika, eny ho an'ny fahavalontsika aza, tiavany fahavalonareo. Soratra masina raha teo miteny an'izany. Izany hoe tena sady fiainam-pitiavana no tena fiainana feno no ambaran'ny herinandro masina. Voafehin'ny ny teny iray ny fankalazana rehetra mandritra ny herinandro masina dia ny fitiavana. Mampianatra antsika rehetra hifankaty, hafohy tena noho ny fitiavana ny namana, ny firenena ary ny fahamarinana. Anjaran'ny tsirairay ny mandiny tena, indrindra ny kristianina. Mbola manjaka ve ny fifankatiavana amin'izao fotoana izao, eny anivon'ny tokantrano, ny fiarahamonina ary ny firenena. Natao hanasongadinana amin'ny fomba mangarahara sy mifototra amin'ny tena zava-misy marina ireo fanandranana testa eny fotony mikasika ny kalitaon'ny tambazotra eto Madagasikara ity fanadiadiana manaraka ity. Notanterahana teny akato izany niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ireo mpianatra eny amin'ny oniversiten'i Antananarivo. Natao tamin'ny alalan'ny fitaovana ekena iraisam-pirenena toy ny speed test by Ookla sy ny NPERF ny fandrefesana ny hatsaran'ny tambazotra n'ireo ampisehatra miisa 3 amin'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara dia ny Orange Madagasikara, ny Airtel sy ny AS. Isan'ny hojerena tamin'izany ny mari-pamantarana lehibe toy ny hafainganam-pandeha fahamarinan'ny toerany fifandraisana ary ny kalitaon'ny tambazotra eto amintsika. Andoharana ny antsiprian'izay. Amin'izao fotoana ny fanatotolonana ankehitriny izao, lasa zava-dehibe amin'ny fiainana andavanandro ny fifandraisana na ny connectivité ary mitazona anjara toerana lehibe ny kalitaon'ny tambazotra internet. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mpampiasa tapitrisany ny hatsaran'izany.
nisy araka izany ny andrana ifotony natao tamin'ny toerana maromaro teto Madagasikara mikasika izany atsara ny tambazotra izany. Tamin'ny ity indray mitoraka ity dia teny Akatso no nanatanterahana azy niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ireo mpianatra ao amin'ny Université Antananarivo. Misy tandeto zany dia fanaovana testana débit connexion de tout l'opérateur. Ohatra hoe Nenias, Airtel, Orange. Ny zavatra misy eto aminay tompoko dia resaka fitestena resaka connexion hijerena hoe iza le vitesse-na connexion iza matanjaka amin'izy anankitelo izy atao telo opérateur. Tsotra ny tanjona tamin'izany hijery sy andrefy ny atsara ny tambazotra misy eto an-toerana. Izy amin'izy telo ny tsara kokoa ny connexion hatreto. Ny aso zao no hitako metimety kokoa. Ny fanandramana na ny test dia natao tamin'ny alalan'ny fitaovana fandrefesana efa ekena sy be mpampiasa indrindra maneran-tany dia ny speed test by Ooklas ny perf. Rehefa vita ny andrana samihafa natao momba ireny dia mba handrasany rehetra ihany koa ny valin'ny fanadiadiana sy ny fandrefesana amin'ny anarany mangarahara eto amin'ny firenena. Afatontosan-droany sy rahampitso ny atrikasa momba ny fampiarana ny intelligence artificielle amin'ireo sehatra manan-danja amin'ny toe-karena malagasy sy ny fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay karakarain'ny FMFP na ny tahiry afa-matsimbola malagasy ho an'ny fampiofanana ny mpiasa. Isan'ny tanjona ao anatin'izay ny hanampiany ireo orinasa ahafahana mijery ny fiofanana ilain'izy ireo hoentina manatanteraka ny tetikasany ny Antsipriany. Natao manokana izao atrikasa fampiofanana momba ny fampiarana ny intelligence artificielle amin'ireo sehatra manan-danja amin'ny toe-karena malagasy karakarain'ny FMFP izao anohanana ireo orinasa malagasy amin'ny filampiofanana mety amin'izy ireo mifanaraka amin'ny toetrandro manoloana ny fampiasana ny faranita-tsaina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle. Ho an'ny androany ny fantoka tamin'ny fampiasana ny intelligence artificielle eo amin'ny tontolon'ny fikirakirana vola, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny ara-barotra ary fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fiofanana nomena ireo orinasa mpisehatra ao anatin'izany. Ilaina ny fampiasana ny intelligence artificielle eo amin'ny tontolon'ny fambolena, anatsarana ny fomba fiasa sy ampivoarana ny famokarana manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Tanjona io zany dia hoe manaitra ny orinasa izay misehatra amin'ny fambolena hoe ilainy resaka intelligence artificielle io amin'ny resaka fambolena satria mety ampitombo ny fidiram-bolanao ary mety ampiakatra koa ny efficacité anao amin'ny asa. Zany hoe manao sensibilisation aloha zany no tena natao. Tsika eto Madagasikara zany vao manomboka tsika efa misy orinasa ihany ao anatiny izy io mikirakiran'izy io fa eo amin'ny fitomboany mihitsy tsika dia manainga ny fitondram-panjakana secteur privé sy rehetra mety acteur mba hivondrona mba hanosika ny intelligence artificielle indrindrindrindra ho an'ny resaka fambolena sy fiompiana. Amin'ny alalan'ny ity atrikasa fiofanana ity nanamafy ny fanohanany ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny mpiasa malagasy ny FMFP ary mikendry ihany koa ny ampiroborobo ny traikefan'ny orinasa ho afaka hiatrika ny fanamby ateraky ny fanovana numerika. Ny FMFP moa zany ao anatin'ny fiantsona tetikasa andiany faharoa amby roapolo dia izao atrikasa izao natao manokana hanampiana ny orinasa ahafahan'ny orinasa mijery hoe inona ny filampiofanana izay mety aminy mifanaraka amin'ny toetrandro manoloana ny intelligence artificielle zany. Ny cible ny FMFP mazava loatra dia ny orinasa satria ny orinasa no omena n'ilay famatsim-bola FMFP ka rehefa omena famatsim-bola ny orinasa dia mila manana tetikasa-piofanana dia amin'ny alalan'izao atrikasa izao zany no ahafahan'ny orinasa mijery hoe inona ny fiofanana mety aminay raha amin'izao ny sehatra misy anay manoloana ny IA sy ny izay azo ampiasaina ny IA. Ho an'ny rahampitso ireo orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny teknôlôjia sy ny nomerika, ny indostria sy ny fanodinana lamba indray no hisitraka ny fiofanana karakaray ny FMFP. Fa ny tanterahana ny sabotsy 20 ny volana martsa lasa teo ihany koa ny fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny fikambanan-draza na vavia na ny vahatsety vezo aro tao amin'ny efitrano malalaka ny Père Barry Toliara andao rahantsika ny Antsipriany.
Tanteraka ny asabotsy fa 7 ny volana martsa 2024 lasa teo tao amin'ny efitrano malalaky ny Père Barré ny lalona mpifampiara-banatra hatry ny taona ny fikambanandrazana vavehana vahatsy Tivezoaharo tonga nanotrona izany moa ireo manam-pahefana teto an-toerana raha ny fanazavana dia ity no lanona mpifampiara-banatra hatry ny taona ny be mpanatrika indrindra. Hita ihany koa fa tonga tao ireo mpikambana izay efa tsy dia hita firy tao anaty fikambanana ka teto dia niantso ireo izay mbola maniny filompanorina ny fikambanana hiditra indray ao anaty vala araka ny targetra ny fikambanana soa ty fiaroa. Toy ny fampiarabana tsatsy ny taona ny maro olo biby hatramizay fampiarabana tsatsy ny taona nisy bakany zay ary raha mahita tsika zany le olo taloha fa tsy dia ny koko fa tsy dia dary anytoy fikambanan-jaza toy zany lasa voavory aby hanany zao dia zahy haniky zao mangataka amin'Janahary ny mba himpolie zay mania iaby koa sao tsy maintsy misy koa ty mania tsy fanomezantsiny io dia niantso an'ireny rongo reny ndraiky himpoly anaty vala zany soa ty fiaroa hoy slogantsika zay mila miaraky tsika fa ny vavea sisy vavea mizara roa mizara telo zany vavea raika avao. Raha ny fanazavana trano dia mankalaza ny 520 taona ny jorony ny fikambanana amin'ity taona ity. 520 taona tsika ny fikambanany vavea fa ty vavea ty manarany fatafara tatoy fa mbo nisy ny fitovy dia nisy ny five nisy ny mive fa reo fikambana taloha reo nandeha kely dia rava nandeha kely dia rava nandeha kely dia rava dia nanomboka amin'ny 2007 zany tsy nisy mihitsy ny fikambanan-jaza navezo lahatsy taty amin'ny 2011 amin'izay ka ny vavea ty zany napetsaka ny collège fondateur eo natao zany mba tsy hisian'izay faharavany fikambanan'izay koa afara. Manoloana izany dia manana vina ampandrosoana ny vezo sy ireo mpiara-monina aminy ihany koa ny Front National ka anisan'izany ny fanomezana lanja ny ranomasina ampidira ny tsirairay vola ao an-tokantrano. Ino moa tanjon'ny vavea dia ampandroso ny vezo sy ny miara-monina amin'ny satria tsy vezo ahoany amin'ny tanàn-vezo reny fa misy olo hafa koa longontsika hafa baka amin'ny foko hafa. Ny aktivité ataonay maro satria anisan'ny aktivité surtout moa antsika io riaky ity mahavelo an'io maro raha velomin'io maro teknisiana anatin'ny fikambanana nomena amin'ireny amin'ny commission satria mba hisy développement araka safantsika teo mba hisy fidiram-bola isan'ny mba tan'olo zany mba ho hiakatsy. Teto dia ampirahalaina tanteraka noho ny fampiarahana ary dia voninahitra any ny filoha vaovao ampivondrona ny foko vezo rehetra ka mitaona sy manentana azy ireo hiditra ao anaty fikambanana. Avy amin'ny toliaritsika dia iverina ao vakina karatra vetivety entitra ny fampanajana ny lalàna amin'ny feny fifamoivozana ao vakina karatra mialoso mandritra ao arian'ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Nidiny fotony araka izany ny ampitandro ny filaminana amin'sahana ny fifamoivozana an-tanan-dehibe izay nanamafy tamin'izany ny fanentanana ho an'ireo mpampiasa lalana hanaja ny fitsipika sy ny lalàna amin'ny feny fifamoivozana indrindra akatoko izao fetin'ny Paska izao handrindrina Randriamiaritsokolo Antsirabe. Nanao fidinana ifotony ny avy ao anivony fitalava-paritra ny filaminam-bahoaka eto Vakinakaratra niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrika Antsirabe voalohany député Michel Avakoaby. Fidinana ifotony mahakasika ny fanentanana sy ny fandaminana ary fanomezana toromarika eo amin'ny lafiny fifamoivoizana eto Antsirabe indrindra fa ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny fitaterana toy ireo cyclopusy posy ary ireo fiara-pitatitra. Mikorotana ny tanàna Antsirabe amin'ny fabetsahan'ireo cyclopusy miasa eto toerana hoy solombavam-bahoaka ka miainga fanabeazana sy fanentanana ity fidinana ifotony izay ataony avy eo anivon'ny fitalava-paritra ny filaminam-bahoaka ity izay vao tonga amin'ny fanasaziana raha toka misy fandikan-dalàna. Korotana ny tanàna ary matsiaro tena izay ray aman-dreny zany matsiaro tena no manana didy eo anatin'izany ka manomboka eto zany dia mitaiza aloha no ataonay mitaiza ny olona manabe ny olona averiko indray mandeha tezaina ny olona beazina ny olona dia beazina iaino anatin'ny filaminana dia manomboka aloha zao ny fanabeazana aloha zao éducation fa misy fetrany le fanabeazana tapitra ny fotoana amin'ny fanabeazana rehefa ohatra ianao zany mandika lalàna dia manomboka amin'izay sazy tsy mandroso zany ny tanàna raha tsy miaino anaty discipline ny olom-pirenena tsirairay avy tsy misy fampandrosoana zany raha tsy discipliné ny
ny olo-pirenena tsirairay avy mila manaja zany ny disiplinina sy tia mangetaeta fandrosonainy antsika mangetaeta iala ao anaty fantrany dikan'izay tsy maintsy ao anatin'ny cadre disiplinentsika miasa irotsaka tsehatra avokoa ireo mpitandro filaminana rehetra eto Vakinakaratra mialoha mandritra ary ao aorianany fetin'ny Paska hoy ny taleparitry ny filaminam-bahoaka ary Paska Herendoza tsisy ny lozam-pifamoivoizana ny tanjona anjakan'ny filaminana tanteraka ary isy ny fiara-miasan'ny komuna sy ny polisy-pirenena mahakasika ireo siklopos miasa eto Antsirabe ireo eo ihany koa ny avy ao anivony tafika sy ny zandarmaria-pirenena amin'ny fitandrovana ny filaminana sy fiarovana dia samy fanometanana irotsaka tsehatra avokoa efa mahita nareo zao fa nanotenako azy izay miandraikitra ny filaminam-bahoaka amin'ny faritry Vakinakaratra dia mirotsaka tsehatra miantsehatra ety amin'ny lalana mihitsy midika zany fa tsisy zany polisy mipetrapetraka mihitsy ao ka tsy tokony hipetraka tsony fantanisika firy no iantsehatra amin'io fa ny polisy rehetra ao ihany koa ny namanay rehetra mitafika ny zandarmerie-pirenena dia samy mirotsaka tsehatra avokoa mazava ho azy fa ny tanjona dia paka ereny loza aloha ereny fandikan-dalàna rehetra ny fetin'ny Paska eto Antsirabe satria ho be dia be ny vahintsika izay anao an'izany fetin'ny Paska eto amintsika zany ka mba mila manana fahalalana izy hanao fety ao anatin'ny sainatony sy milamina na ny vahiny io na ny tompotany izay mandray vahiny entitra araka izany ny fampanajana ny lalàna ny fifamoivoizana eto amin'ny renivohitry ny faritry Vakinakaratra amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetin'ny Paska izao. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray no ndao arahantsika vetivety. Ireto ndray ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity ambato finandrahana olona misy 720 no tratran'ny fahampozinana ara-tsakafo tao ambato finandrahana no tazomina nanaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly ny 510 amin'izy ireo fantatra fa nihinana sakafo masaka tao amina fiangonana iray any antoerana izy ireo ny alahady lasa teo taorian'izay nanomboka nirohatra ny azo ny toeram-pitsaboana ireo olona voalaza fa nihinana io composé io nitaraina ho marary atoka sy azo ny fivalanana avokoa ireo lasibatra na rehefa natao fitsirihina manokana eto Antananarivo kosa ny karazan-tsakafo voalaza fa nitarika ny fahampozinana izao marihina fa tsy misy ny enana foy Antsoy rongony 700 kilao mahery no nodoran'ny mpitandro ny filaminana androany 2 aprily 2024 sarina tao amin'ny komina maromaro toy ny tao Ambalafaminty, Ambodimanary sy Antsahabe tao amin'ny distrikany Antsoy sy teny amin'ireo sakandalana ireo zavama 2000 ireo tao anatin'ny 3 volana lasa. Raharaha ACM efa voaray ny notification mahakasika ny fanesorana any DAF nitondra fialantsiny tamin'ny fitondran'ny fanavaozana ihany koa izy manoloana anireo fifamaliana teo amin'ny sitale general ny ACM tamin'ny 14 martsa lasa teo notsindriany manokana fa tsy nisy idiran'ny raharaha boinina 777 efa nanao ny fanadahadiana avokoa ny BC ny Interpol sy ny FBI hatramin'ny PAK ho izy saingy tsy mbola voantso sy tsy voasarignotra mihintsy ny tenany ho iatrany ny fanambarany. Toamasina tonga nitsidika tao amin'ny CHU Morafeny Toamasina ny ministry ny ponina Rakotiniana Voanginirina Katia sy ireo délégation niaraka taminy androany nandritra izany no nanolorany fitaovana ilain'ireo zaza manana fahasembanana tao antoerana. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nanainga omaly ariva tao Florida ny sambon-danitry ny Orion Naza anatin'ilay mission Artemis 2 io ny sidina voalohany miazo ny volana ahitana astronaute miisa 4 tao anatin'izay 50 taona izay andihy izay kasain'izy ireo atao anatin'ny 10 andro ka ny planeta Mars indray no kasaina andehanana aorian'izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadimy rehefa avy eo ny fandaharana journal de l'économie iresahana ny siam-piarina vary amin'ny ankabeny siam-piarina amin'ny ankabeny sy ny fitotonga ny vidim-bary eny fotony fandaharana izay nanasana n'Andriamatoa Rajerson Antoine solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Anarivonimamo no sady filohan'ny siam ihany koa na syndicat des ingénieurs agronomes malagasy fandaharana izay anasana no avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao mandrapitafo amin'ny rapitondray ary veloma tompoko.
mety aminah. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.